Eo amin'ny dimanjato eo kosa ireo fiara no mihitsoka amin'ny seranam-tsambon'ny Toamasina noho ny tsy fahafahan'ireo fiara mifamezivezy eto amintsika. Raha ny fanamarihana izay noentin'ny Ministeran'ny Fitanterana, ny Fizahan-tany sy ny Famatarana ny Toetr'andro dia ny averin'ny mpanafatra amin'ny firenena niaviany ny Fiara na potehana. Maro ireo fiara militra eto Madagasikara no fiara efa antitra ary heverina fa manimba tontolo iainana. Antony nahatonga ny fanjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fitanterana andrara ny fidiran'ireo fiara izay tsy manaraka ny fepetra. Voarara arak'izany ny fanafarana sy fampidirana ireo fiara lehibe mihoatra ny 12 taona ho an'ireo camion mihoatra ny 3.5 taona ary mihoatra ny 10 taona kosa ho an'ireo autocar mihoatra ny 3.5 taona. Ekeny rehetra ve Madagasikara ho lasa fanaripako raha hoe resaka fiarakodia resana ny fiarakodia efa tsy ekeny firenena ny velany no ho resitsika zany satria hoe mahatra dia anaiky an'ireny nefa n'ireny manimba ny tontolo iainana reny efa tsy manaraka felitra reny matoa alefan'olona ka nametraka ny tao amin'ny ministera Madagasikara dia Madagasikara mandroso mafinaritra Madagasikara vaovao no tanjo napetraka ny firenena ka noho zany tsy ekena intsony mihitsy ny anafarana ny fiara efa tsy manaraka ny felitra zay napetraka ny mpiaramonina natoka rehetrarehetra ka dia tsy miverin-dalana intsony zany ministera fa dia tsy maintsy miroso miangavy an'ireo olona tomponentana na amerina an'io fiara ireo any amin'ny toerana natongavany na tehan'ny fanjakana io ary tsisy onitra zany. Ireo mpanafatra fiara moa dia miandrandra vahaolana satria dia hiteraka fatiantoka ho azy ireo na ny famerenan'ny fiara any amin'ny firenena nakana izany na ihany koa ny famotehana ireo fiara.